Dia hidra amin'ny diplomasia tsika. Am'izao fotoana zao no tena hoe satria miova koa zany le fomba fifandraisana eran-tany am'izao fotoana zao. Ka samy mametraka ny dia tanany na hoe dia tongony na ny fiaraha-miasa matotra na pour ne pas dire carrément hoe marquer son territoire ny diplomasia matanjaka eto ambonin'ny tany. Dia ny diplomasia occidentale sy ny diplomasia avy ato amin'reto firenena tatsinanana. Na hoe andao atsotsika hoe BRICS nga, raha izay le izy. Zaho za zany aloha de mifélicité ny filoham-pirenena Michael Randrianirina am'le humilitény, fanetretena zany averiko any zay ary zay no tena atoanao ry tovolahy. Ataoko hoe tovolahy satria na président ry izy mbola zandriko kanefa na iza na zany ny fitenenana tovolahy koa de midika hoe force, puissance, énergie ary hoe fatanorana fa tsy hoe tanora saina akory, olona matotra be izy. Midera anazy aho satria miroso mandeha any amin'ny tokony ho izy ny fifandraisana amin'ny firenena zay tokony hifandray amin'i Madagasikara. Midera ihany koa Andramatoa Christine Razanamahasoa satria na eo ara ny olana na hoe fahoriana nahazo azy dia mahafantatra aho fa manokana fotoana maromaro ihany izy tao anatin'izay fahoriana zay manaraka ny asany ary ny staffiny dia à la limite nentina se déplacer ary nanotrina azy tao anatin'izany fahoriana zany kanika tsy maintsy voaresaka eny foana ny asa, ny firenena, ny fanompona atao anaty fahoriana. Midera anareo ary mahafinaritra ny maheno an'izany satria mandroso lay diplomasia. Maromaro ny zava-drehetra anga raha ohatra hoe ny resaka diplomasia fotsiny am'ty volana janvier ty raha mikasika an'i Madagasikara. Mety hisy ny fivahana ataon'ny filoham-pirenena. Tsy anjarako miteny an'izany satria misy koa ny sécurité, tsy azoko lazaina ny daty satria tsy tombotsoa anahy. Ny tena marina misy olona miketrika fanonganam-panjakana ao Madagasikara ary efa fantatra hoe ameko mihitsy le terme iza no hitarika azy mba ahafahan'le olona mipetraka de n'izao. Fa na amin'ny structure ana renseignement international raha de mahafantatra hoe iany. Fa anareo zay mieritreritra hoe misy caution amin'ny tompon'ny lakile reny zavatra reny tsy marina zany. Tonga de teneniko tsy marina. Usurpation na hoe flagornerie ihany koa ny am'izany fa mitapitahan'olona. Ka zay dobo am'izany eo nareo de tadio fa ho voasambotra ao. Misy anarana jeneraly maromaro any mandehandeha any. Tandrema ry zalahy, tandrema fa sao diso bonheur ao diso kajy ao. Ka izao misy ny déplacement ary misy koa no ho avy, misy andalo. Anjarantsika zany no manaja ny zavatra rehetra mitranga
sy ny mametraka ny hoe ohatrohatran'izao ny diplomasia tediavinay, ohatrohatran'izao ny diplomasia mety aminay, dia ny diplomasia ny fampandrosoana. Mazava ho azy fa ao anatin'izany atao hoe ninona lazaina aloha dia transition tsika, fa tsy fiteny aloha le hoe transition constitutionnelle, fa ao anatin'ny transition tsika, ary zany transition zany dia tsy resahana lasa aloha vetivety oe ao anatin'izany transition zany tsy resahana momba ny hoe fampandrosoana, fa azo atao tsara mihitsy ny mifandray ary ametraka en vue an'izay mety élection hipetraka fifandraisana matotra, mirindra, andeha hoany amin'ny fampandrosoana tonga am'izany atao hoe win-win. Misy olona manko mieritreritra hoe ary mbola misy ny délestage, mbola misy ny zao. Zao ny zavatra teneniko amintsika. Lay fampandrosoana dia tsy maintsy miankina amin'ny fifanampiana avy any ivelany, bilatéral, multilatéral, institutionnel sy ny karazany. Eo ny ilana mpitondra mahay sady misy traikefa. Fa mino tsara ireo olona ireo. Ny zavatra mety hitranga dia ho ampiadinin'ny olona Ramatoa Christine Razanamahasoa sy Andriamatoa Mikaël Randrenindrina raha ohatra midao ahoa ka moramina ny resaka anjolombala sy ny resaka anjorona. Misy article androany milaza hoe sur les 15 pays stratégiques tsy mbola misy nomination en ambassadeur. Voalohany indrindra, ary zay ny tena ideraiko anazy mianaka, na izy président sy ny ministra am'izao fotoana izao. Fiera ny tena satria anisany mba nandray andraikitra atao anatin'izany atao hoe reconnaissance zany. Ary ny tsy fantatrareo dia zao, au contraire, mety hisy fisokafana hatramin'ny fifandraisan'ny Madagasikara plus noho ny teo aloha amin'iny pays scandinave iny zao, dia misy firenena tia hifandray mafy amintsika mihitsy, tsy Norvezy zany tompoko. Any amin'iny Afrika iny traditionnellement tsy mifandray amintsika, fa voasitsika ho any ho mahay firenena anankiroa. Ny momba ny procédure de nomination dia tsy maintsy mandalo accréditation aloha, hoe manaiky ilay firenena mandray anao, andefasanao ambassadeur, manaiky an'le olona. Aza adininareo fa nisy an'ny Ramatoa Rakotomanga nanefa ny demande d'accréditation tsy neken'ny frantsay. Eo amin'ny 2 volana eo farafahakeliny isaky ny pays, arakaraky le firenena zany. Ny sinoa ihany no aingana be hoe tonga dia tapa-bolana, satria ny sinoa tsy mivaky loha am'izany moralité zany, fa problemanao zany ozy. Fa raha ny pays occidentaux, ary mahafantatra fa na ny
Rosianina raha de efa ho avy ny nomination tsy ho ela de lazaiko amintsika hoe misy procédure strict fa tsy hoe tonga ianao androany de manoratra ary amy gazety fantatra ihany hoe ava izy reny fantatra ne olona maiky azo toerana manao an'ireny ny olona maiky azo toerana efa manao négociation fantatra hoe iza ny manao an'ireny fa modina gegy anatra ho an'ny mpanao politika averiko ihany rehefa nitolona ianao tao anaty politika ny olona niara-nitolona taminao mitarity hiakatra fa rehefa tonga amin'ny politika ianao ka indrindrindrindra am'izay le sehatra mahazo toeran'izay miseho namanao daholo tsy tena hoe akaiky anao daholo ny rehetrarehetra anka na ny ratsy ny fanaovana moaly ary ataoko hoe mifanaovana satria natao de lasa adino ary raha vendrana ianao de adinonao de rehefa tonga eo indray izy de miverina indray le mode opératoire namana miaraka nitolona taminao taritina sy to miakatra zay ngambany la diplomatie malagasy atao à le vent en poupe au lieu de mitady tsika tsika ndray nitadiavina am'izao fotoana zao ary mila mitandrina tsika am'izay fotoana zay efa fantatra zao fa efa nisy efa tonga montréal les délégations américaines ary mbola misy koa ho avy ary mbola misy koa tena hoe mety possible angamba mety ho 30 mihitsy no ho avy tsy mbola nisy zany hatramin'nisy ny tantara fa ho hitatsika eo arakaraky ny fandehany ny filoham-pirenena koa tsy mijanona ary tsy mipetraka samy miasa daholy arak'izay tandrifiny azy arabainareo ny nahazo fahoriana aza misosoka alahelo tsony samby ho tahin'Andriamanitra daholy veloma tompoko